Alahady 20 volana janoary faly mitsidika ny tokantrano indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika isa tokantrano ary ny arahaba ary asaina ampanajanytsika anaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany natsika manomboka ny fotoana dia ny taranja bola lavalava izay mbola ity tarantsy telo no mandeha amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny taranja basketball ka ny fanadihadiana voalohany io arahantsika dia ny lalao manasadalana fedina ny tompondaka ny seksiona avaradrano eo amin'izay taranja bola lavalava izay fantatrary ireo ekipa roa hiatrika ny lalao famarana dia ny URC sy ny ATM Manjakaray izany no hiatrika ny lalao famaranana fitinina aminao anatin'ny fanadihadiana ity ny voka-dalao teo amin'ny URC sy ny Fitama teo amin'ny lalao manasadalana. Ny URC sy ny ATM Manjakaray no tafita hiatrika ny lalao famaranana amin'ny fedina ny tompondaka ny seksiona avaradrano eo amin'ny taranja bola lavalava. Nitaterahana io tolakandro io teny amin'ny Kianjamaki Antotapenaka ny lalao manasadalana roa ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasadalana izay nikatrohan'ny URC manao akanjo manga amin'ny sary sy ny Fitama avetsy Amboditsiry manao akanjo mavo. Iry zareo URC teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 4 no 12. Raha ny endry dalao tamin'ny ankapobeny dia tao amin'ny 10 minitra voalohany dia zareo avetsy Amboditsiry no nitarika tamin'ny isa 3 no 1. Taorian'izay dia taitra tamin'ny torimasiny ny zareo avy amin'ny URC ka nanao fanafihana totoafy tao anaty eva nahitam-bokany izany ka dia nisesisesy ny baolina matin'izy ireo. Na izany aza nefa dia azo lazaina ho niady tsara ity lalao ity hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany saingy tany amin'ny fotoana farany no hita ho nanatombony URC ka nivoaka nandresy tamin'ny isa 4 no 12. Teo amin'ny lalao manasadalana faharoa kosa dia ny ATM Manjakaray dia nandresy ny Mangara mbola avetsy Manjakaray ihany tamin'ny isa 4 no 13. Mokafoy izany no nivoahan'ny ATM mpandresy tamin'ity lalao manasadalana ity. Azo lazaina fa dia niady tanteraka ihany koa ny lalao nifanenjika hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be ka zareo avetsy Manjakaray no tinilana ny vidana ka nahazo ny tapakila ho any amin'ny lalao famaranana.